Indray vadiny miamirina gataka indray amin'ny fomba atao ahoana ny fomba hitondrana le zaza satria sambany izy manko tsy nanapo hoe mbola hiteraka indray andro satria nalalany any vadiny io dia momby io tsy miteraka io nefa tsy napoiziny hoe mbola hiteraka indray vadiny io tsy mbola nisy teo amin'ny fiainany hoe nitaiza zaza dia nangataka taridalana izy torolalana manko hoe amin'ny fomba ahoana fomba hitondrany an'ilay zaza hitehirizana an'ilay zaza satria ao ampiasain'Andriamanitra ny zanaky ny zareo dia nangatahany tamin'Andriamanitra nangatahany indray hoe amin'ny fomba ahoana ny fomba hitondrana anazy amin'ny fomba ahoana ny karakarana anazy sy ny ohatr'izany satria ny vadiny tsy mbola be voka nefa tampoka be voka dia isika zany amin'ny fiainana manana foana hoe mangataka torolalana amin'Andriamanitra foana amin'izay rehetra atao na hoe atsika anareo zao taminareo be voka zao dia nangataka tsy haiko hoe namety vavaka nambola hoe Andriamanitra amin'ny fomba ahoana ny tondrako an'ity zanako ity nitezahako an'ity amenan'Andriamanitra zany mba ahafahany satria ahoana zany raha eo anatrehan'Andriamanitra zany dia mère porteuse ohatran'ny hoe mitondra fotsiny ianao amin'ilay zaza hoe be voka ohatran'ny hoe mitondra fotsiny ianao ohatran'ny hoe valizy dia ohatran'ny hoe asiana entana fotsiny fa Andriamanitra no tena mikarakara manabe an'iny fa fitaovana fotsiny le ianao mampinono le mikarakara sy mitaiza azy ireny fitaovana fa Andriamanitra no tena mitondra tarika an'ireny zaza reny ohatra zao hoe zanakitsika tsirairay avy zao samy manana ny antony antsoin'Andriamanitra azy daholo fa zao mbola kely mety mbola tita le izy fa miandalana iny dia ho ampiasain'Andriamanitra mety misy fotoana hoe any amin'ny any 30 any ho ampiasain'Andriamanitra ty olona ty hamonjy ny firenena ary tsy mbola fantatsika zany fa Andriamanitra malala ny hevitra iveran'ny zanany foana mena manaraka indray raha mikroa eo amin'ny 9:40 izay mandray manaraka indray izy karaha ny vaveny samy tempery vavy zany tsy mahino tsy mahino fa zao vao maheno feo anao ia nakasitraka name fitenenana fizaka mazany ny vakiteny mba tsy avery fotoanatsika atao amin'ny mpitsara toko 7:30 dia ny 9:20 raha vaviteny nitsangana no nijana ia vakiko dia nitsangana manoa ka nandeha nanaraka ny vadiny dia nakany amin'indray lehilahy nanao taminy hoe ianao moa ilay lehilahy niteny tamin'indray vehivavy dia hoy izy eny izany ho izy dia hoy manoa raha tanteraka ilay teninao 20 manao tery vavy zinany zany na 20 ianao mandray dia 20 ianao mandray efa mety ngeny raisinao ia manoa raha tanteraka ilay teninao ahoana nge nitondrana ny zaza ary nano asany ary ilay anjelin'i Jehova tamin'ny manoa izay rehetra efa nolazaiko tamin'indray vehivavy dia aoka ho tandremany avokoa izay rehetra avy amin'ny voaloboka dia aza vela hoaniny ary aza vela isotro divay natoaka izy na hinana akory izay zava-padina izay rehetra nandidiako azy dia aoka ho tandremany avokoa ary hoy manoa tamin'ilay anjelin'i Jehova aoka mba ho tananay ianao mandra-pamboatra izanakosy ho anao latsaranga 20 dia olay anjelin'i Jehova tamin'ny manoa na dia tananao aza aho tsy mba hinana amin'ny haninao aho tsy akory fa raha anaty sadorina ianao dia aoka Jehova no anateranao izany fa tsy fantatry manoa ho anjelin'i Jehova izy amen ia araka ny fanazavana vavy teo alohako moa rehefa nandre ny afatra avy tamin'ny vady ny manoa satria nisy olony anjely izy ilaza fahagagana zay ho avy amin'izy ireo satria dia ny vehivavy momba no itejaza ary nampilazana mihitsy izy amin'izay fotoana zay hoe io anao tsy mananjanaka fa manomboka izao anao dia ananjanaka amin'izay ka tanatin'izay indrindra raha vehivavy nitondra ny afatra tany amin'ny vadiny zavatra mahagaga teo tamiko dia hitatsika rehefa nandray ny afatra raha lehilahy nivavaka tamin'Andriamanitra izy
nangataka tamin'Andriamanitra hoe aoka remba hiverina aminay indray ianao hazava tsara aminay ny fahagagana izay iseho aminay satria raha izay elabe izay izy tsy nananjanaka ka io mivady indray teny aminy mety hananjanaka hono za fa nisy olana teny tany hitantsika zany manotsy ny teny mirediredy koa ty vehivavy ty izay elabe anao tsy mananjanaka eo anao milaza fa misy lehilahy andeha ampiteraka anao koa fa inona nataony voalohany ny réflexe voalohany nivavaka tamin'Andriamanitra izy iny mivadiny zany izay mahatsara ny mpivady mifampaheno resaka raha olona mpivady tsy mifampaheno resaka zao dia efa miteny tsy fa delirany tsy miteraka koa fa eto kosa izy dia hitantsika tsara ny réflexe nataony Manoa hoe nivavaka tamin'Andriamanitra aloha izy nanontany an'Andriamanitra izy hoe ahoana re no ataonay amin'izany fa izay tsy mbola tsy zavatra tsetsetina ho tonga amin'ny fiainana mety efa mivavaka ihany inge izy ireo mba hananany izy anaka ohatrany nataony daditsika ty tantara ty mitovy tamin'ny tantaran'ny Zakaria ihany Zakaria dia ohatrany rehefa nanao fampona izy zanao sy Elizabeth fa tsy nampitovy azy fotsiny hoe Zakaria zany izy no nisehony anjely fa ity indray zany ny vadiny Manoa no nisehony anjely nilazany fa hoe itoejaza izy fa hitantsika tanatin'izay nangataka tamin'Andriamanitra Manoa mba ho averina indray le lehilahy ny narahany zany mba hiteny aminy ary ninon'Andriamanitra zay vavaka an'izay ka dia tonga raha lehilahy ary tonga raha lehilahy raha ianjerin'Andriamanitra mbola tamin'ny vehivavy ihany no nandehanana fa tsy tany amin'ny Manoa indray izy ny voahevitra indray izy ka any amin'ny Manoa indray izy niteny oky Manoa zany ny fantatra famantarana aleo izy ho any aminazy mbola tamin'ny raha vehivavy ihany izy no nampiseho ilay famantarana indray dia teo anatin'izay nefany raha vehivavy zany izy efa nandeha tamin'ny voalohany fa ny vadiny mbola tsy nandeha fa lasa koa izy nanambara tamin'ny vadiny ilay vaovao mahafaly andao re hieno ity vaovao ity fa tonga ao indray ilay lehilahy tamin'iny nizakazaka Manoa fa tsy niady hevitra koa fa tonga dia nanantony ary nametraka ny fanontaniana tany am-pony hitantsika zany teto ny hita ao am-pony no resany ahoana no ataonay raha teraka ilay zaza dia ary inona no asany ndimy faharoambinifolo izy miteny an'izay naran'i Jesosy dia hoe Manoa raha tanteraka ilay teninao ahoana nge mitondrana ny zaza ary inona no asany raha tanteraka ny teninao mbola misy fisalasalana ihany satria amin'ny maha olombelona tokoa dia misy ihany zay ohatrany doute imagine hitantsika ny Zakaria moa dia voatery tsy maintsy natao mona mihitsy izy satria niaya ihany koa izy zaty Elizabeth efa lehibe dia ahoana ny ampananjanaka anay fa eto koa zany Manoa raha zany misy condition zany raha tanteraka ny teninao satria izy zany tsy nahalala raka mivolazy ambanay hoe anjelin'Andriamanitra nge ty miteny aminazy ty na dia efa naniry zanaka ary izy dia tena hoe garde les pieds sur terre ahoana tokoa moa zany raha tanteraka tokoa moa zany ahoana nge mitondrana ny zaza ary inona no asany tsika zany raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia aoka tsy salasala ny apotsika fa le teny raha milaza doute zay na eny na tsy misy condition apetraka zany izany ka izay indrindra no miteneny Manoa teto hoe tanteraka izany dia ahoana nge mitondrana ny zaza dia hoy ny anjely ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Manoa izay rehetra fanolaza tamin'ny vehivavy dia aoka ho tandremany avokoa ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe akory mivoavosaky ny condition na hoe hafandahiny tamin'ny raha vehivavy dia hafandahiny tamin'ny raha lehilahy fa hoy izy izay rehetra miteneniko tamin'ny raha vehivavy dia aoka ho tandremany avokoa tsy azo divam-bahatra zany aza rehetra avy amin'ny voalobo dia aza vela hohaniny ary aza vela hisolo divay natoka izy na hihinana koa zay zava-padiny zay rehetra nodidiko azy dia aoka ho tandremany avokoa satria ny zaza dia ho amasinina hatrany am-boka efa hoe Nazaria hatrany am-boka zany le zaza tsika efa nianatra momban'izay Nazaria zay tany amin'ny bokin'ny Nomera tany resaka voady ny lova anazy tamin'izay hoe raha misy lehilahy na vehivavy manoka tena ho an'Andriamanitra ho Nazariana dia tsy azo misotro divay izy na ny zavatra mivoaloboka dia mifatimatra ny anarantsika anazy tamin'izay hoe resaka voady zany ohatra zany za zany manoka tena consacré ny tenako an Jehovah dia zany manoka an'izay andeha hanao Nazaria za dia tsy tapahana ny voloko dia tsy misotro toka sy divay mandritra ny fotoanavako an'izay fa tamin'ny bokin'ny Nomera ny anarantsika an'ilay zany afaka hisorona ihany fa teto kosa efa no amasinina hatrany am-boka izy efa hoe didin'Andriamanitra mihitsy zany tsy mahazo mihinana zay izy amin'ny androm-piainana rehetrarehetra dia mitovy tsisy valaka tamin'ny nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Zakaria ihany koa satria rehefa nitenenin'Andriamanitra hoe itejaza Elizabeta vadin'i Zakaria izay ihany koa nefatr'Andriamanitra hoe Nazariana ny zaza dia tsy mahazo misotro toka na divay hatrany am-boka dia
ary ny asany tamin'izay mitenenina hoe ny asan'ny Jaona zany apody ny zanak'Israely amin'Andriamanitra ary zany koa ny asan'ny Samsona no hanafaka ireo zanak'Israely amin'ny fanagejana izay mahazo azy. Hitantsika zany hoe tandivina any amin'ny Jaona ihany satria mitovitovy ihany zany samy Nazariana izy roa ary samy vavy momba no mitondra voka ary ampirisiny koa samy noa masinina hatrany akibondreniny. Ary ny asan'izy ireo ihany koa dia hoe hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fanagejana. Fa ny asany nanirana ny Jaona indray dia hoe izy no apody ny fon'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra ary anomana ny lalana hiavian'i Jesosy. Izay zany no nampanaovina misy ohatrany na Andriamanitra mihitsy zany nanamasina ny rehetra rehetra hatrany am-boky tahaka ny Jeremia ihany koa. Andriamanitra dia niteny tamin'i Jeremia fony mbola tiary ianao fony mbola tena kibondreninao ianao dia efa mamasiniko ahy ary fony mbola tiary ianao dia efa fantatro ny momba anao. Isika rehetra koa dia ohatran'izany avokoa. Fa hoe ny lalany mpiainantsika ireo dia efa noharian'Andriamanitra fony any am-boky atsika araka ny teny any amin'ny bokin'ny Salomona azafady ny bokin'ny Salamo. Ny mpanoratra ny Salamo dia miteny izany mihitsy hoe mbola tiary anaty kibondreny kokory aho izy dia voisanao ny androm-piainako rehetra. Fantatrao ny zavatra iainako. Ary Paoly ihany koa dia miteny izany Andriamanitra izay nanokana hatrany kibondreny koa izy no naniraka itoro ny teniny filazantsara amin'ny jentilisa. Zany hoe matoy ianao zao tonga eto amin'ny ora sy fotoana zao ty hianatra an'ity teny ity efa nomanin'Andriamanitra zany amin'ny ora sy fotoana ohatr'izao dia manao ansoasa zao. Matoy ianao hoe lidera amin'ny groupe misy ianao efa nomanin'Andriamanitra zany hoe amin'ny ohatr'izao no dia lidera. Ka izay no tsy azontsika anaovana tsinotsinana san'Andriamanitra zany hoe rehefa sosotra androany dia hiala mahaliderana na anao an'izao tena tsapanao fa Andriamanitra nametraka anao amin'ny toerana io tsy azonao vazombazina izany. Hitantsika tsara teto fa mbola tany am-boka Samsona tsy nisafidy mihitsy Samsona hoe tonga any ambony tany dia hanafaka zanak'Israely fa Andriamanitra mihitsy no nikonsakriana azy tamin'izany. Efa natokan'Andriamanitra tany am-boka tsika ary misy antony avokoa ny antom-pivelombantsika eto ambonin'ny tany. Marina mety afany ianao mety samy manana ny azy ary mety mitovy ihany koa fa kosa dia Andriamanitra avokoa no nanokana an'izany tsirairay izany. Hitantsika teto ary hoe manota amin'ilay anjely Jehova aoka mba ho taninay ianao mandrapa amboatra enjana kosa ho anao. Teto manody mbola tsy nahalala hoe anjelin Jehova ngety miresaka aminy ity. Isika koa zany dia anatin'izay hoe raha miresaka amin'ny inconnu reste toujours pourri. Raha ohatra na dia olona tsy fantatrao aza ny resanao aza miavonavina aza miantsokanjo aza miseho hoe tsy resaka amin'ny olo tsy fantatra satria tsy nafantatra mihitsy izy moty manoa hoe anjelin'Andriamanitra no miaraka aminy fa kosa dia efa mipropose izy ao le namboarana sakafo ianao fa nieritreretiny zany ampitondra hafatra fotsiny izy misy anjera fotsiny izy fa afaka mandeha raha vita ny resaka milazay tsy miteny izany izy manapanotrony izy aoka aloha mba miandasy sakafo ianao. Izay fomba mampandroso ny sakafo izay dia anisan'ny fomba tsika malagasy fa saingy fa ankehitriny moa ny olona zany tsy mampiainana nefa lafo na ahoana fa efa tsy dia tazana intsony izay mampiandry ny sakafo izay. Ny contraire-n'izany raha ny zavatra tazana amin'izao hoe ny olona tsy mandoatra mihitsy raha tsy efa lasa ny vahiny fa manjary mihinana tapatsinay. Fa tamin'ny andro taloha kosa dia tadidy tsara mihitsy ry mamanay taloha atao mihoatra foana ny sakafo andrahoina fa so misy vahiny tonga tsy na dia iny tsy fanomezantsiny fa ny fiainana efa satraka nefa na izany zany ara ilaina ihany ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny izany mandroso mampandroso vahiny fa ny sasany nampiatsano anjely noho izany ka ny zavatra rehetra dia tsy zavatra vaovao nefa ambany masoandro ka indray andro any tsy ampopoizinao misy olona mandondrona ambarabaranao ka ilay izy anjelin'Andriamanitra nefa anao ilay miantsokanjona be tadidy misy tantara ohatr'izay rahavavy Sandrada hoe Jesosy mihitsy no hivahiny any aminazy kanefa nahilikilika izay indrindra zany manoty dia tsy nahalala hoe mbola anjelin'Andriamanitra raha tsy aparaparina antsika namaky ty hoe efa tsy fantatry manozy izy anjelin'Andriamanitra io miresaka amin'io. Dia ola anjelin'i Jehova tamin'ny Manoa na dia tananao azaho tsy mba hinana amin'ny anao tsy akory fa raha anatitra dorana ianao dia aoka Jehova no anateranao izany fa tsy fantatry Manoa hoe anjelin Jehova izy fa tsy fantatry Manoa hoe anjelin Jehova izy fa noho hoe maolona tsara
tany manoa fotsiny dia ny propose izy aoka re mba ho tazomina sakafo ianao dia ny anjelin'i Jehovah no miteny azy hoe tsy hihinana an'izany fa raha nahatra fanatitra ianao dia aoka ataonao fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Tamin'ny zanak'Israely dia miteny misy manteny manao hoe raha manantona an'i Jehovah ianao dia aza mitondra tanam-polo. Izany hoe raha manantona an'i Jehovah aza mitondra tanam-polo izy. Ka fomba izay nandidiny Mosesy an'izy ireo zany rehefa manantona an'i Jehovah izy tonga mitondra fanatitra foana. Ka ilay anjely zany miteny azy alio ianao manatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Hitantsika moa tety mbola tsy nahafantatry manoka amin'izay fotoana izay fa anjelin'i Jehovah izy fa izay mamaky aorianako no atsapan'izay hoe nanahoana no hetrepony natsapa izy fa anjelin'i Jehovah ilay niseho taminy. Eto mantsy dia te-hiteny hoe satria ambanimbany eo namaky dia misy hoe nantany manoa izy ny anarany dia niteny izay ny anarako merveillenako hoe ina misy teny gasy safady fa za mantsy satria mamaky boky bakiko amin'ny teny vahiny ilay izy dia ohatra manahirana be anao mamadika anazy teny gasy ya ny ohatra ny présente ny tenany zany izy merveille dia ohatra ny za tia heritreritra hoe Jehovah ihany no niseho amin'ny endrika anjely nilaza taminy. Kanefa moa izay tsy vomarina anatin'ny baiboly zany fa hitantsika fotsiny ilay izy hoe niakohoka tamin'ny manoa ary ny anjely nefa tsy azo akovana fa ny Andriamanitra irery ihany no iakovana. Ia izay angamba no azoko anamazavana izay teny bakeo teo averiko any amin'ny rahavavy tompina ndraikitra ny mikro dia makasitraka anareo izay naharitra ny aina. Tondra izay makafaka izay dia mitombohatra any fahasoavana araka an'izay voalazany teo izay moa hoe rehefa nandeha indray nandeha namery teny vadiny hoe anseho tamiko indray le anjely ny teny dia tonga tany manoa ny ame zavatra any le olona. Misy moa ny olona amin'izao moa rehefa milaza-zavatsoa aminy ny olona iny dia ame fanomezana. Tsika zany any amin'ny famaliny dia afalima dia ome fanomezana ny olona iny. Fa ankehitriny indraindray tsy izany fa miavinavina ny olona na dia miteny ary ianao hoe na miarahaba olona ianao ny andalana hoe manao ahoana salama ve mila tsy hamaly nahoana izay fotsiny. Amin'izao zany efa presque efa meva zavatra izay nefa tsy mifampahametsiny amin'ny olombelona satria samy manana toe-tsainy ny olona, samy manana ny fomba hoe anona tsy hoe isa zao izany lehilahy zany amin'io mbola lehilahy ny teny eny mbola lehilahy ny teny fisy tsy ny teny ohatr'izao fotsiny fa tena mitsorony marina dia raha olo-kafa zao ohatra ny ana dia any ianao efa mideliry ianao amin'io mbola lehilahy koa ny teny taminao mety izany na bevokanao ohatr'izao fa fantany fanjelin'Andriamanitra mahafantatra ihany koa izy moa Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy manao zavatra ampatezitra olo-kafa zany izy fa matoa hoe sosotry ny olona iny dia efa fanahafa ny ao anatin'iny olona iny matoa tezitra amin'ny zavatra ohatr'izany. Fa Andriamanitra izy zany namboatra antsika dia hainy ny fomba hitondrany antsika dia hainy ny zavatra mahasoa antsika. Izay foana mahatonga antsika rehefa mivavaka hoe raha sitraka ao Andriamanitra dia tanterao fa ohatra ka tsy sitraka ao dia aza tanterana. Tsika zany miaina eo ambany sitrapon'Andriamanitra foana fa tsy izay tiantsika ny atao amin'ny fiainana fa izay tian'Andriamanitra hitondrana fiainantsika. Na hoe ao anatinao ohatra izao manana fanomezana hoe manome olona ianao dia manome ianao fa tsy hoe omeko any daholo ity dia aiza zany fa mila manome olona ihany tsika dia mila mino tsy voatery mivady ihany no nateny fa na ny ray aman-dreny na ny rahavavy na zoky na zandry misy manko ny sasany indraindray hoe rehefa mahantratra dia tsy hinona ny teny alokin'ny vavan'iny na hoe olona antitra malotoloto eny an-dalana eny mitsojano olona anankiray dia zany fe ho tanteraka olona mahantra ohatrin'io ianao dia irarosoana hoe manana harena nefa ianao ary tsy manana fa mila tsika mifampiteny. Meko manaraka indray micro ary raray avy.
Andimy fahafilo moa zao azafady. Fa 7 sa 8. Tsy dia henoko tsara ny hafarany ravavy teo. Sady miasa koa. 17 za mandray. Ia. Saotra ny tompondray tsika mbola mena izao fafahany izao ankasitraka ihany koa ny tsirara ihany izay fanitondra ny fanampasakana. Atao amin'ny tsara toko 7 indray tsika androany ny nampiarahany Samson. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vakiko ny 7